Navoaka ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra ary ny fanjifana androany talata ny lisitra mametra ny vidin'ny farany ambony entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho any eto amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny vary afarana avy any ivelany dia tokony tsy mihoatra ny 204 ariary ny vidin'ny 1 kilao, 107 ariary ny litatry ny menaka soja amin'ny atsinjarany ary 507 ariary kosa ny litatry ny menaka soja amin'ny tavoahangy. Farafalafony dia 507 ariary ny kilao siramamy namaki, 902 ariary kosa ny 1 kilao siramamy ambilobe ary 903 ariary ny kilao siramamy afarana ny ivelany. Ny lafarina kosa dia tsy tokony hihoatra ny 903 ariary ny kilao ary ny simenitra kosa dia ferana ho 703 ariary ny vidin'ny 1 kitapo milanja 50 kilao. Narafitra io lisitry ny vidiny entan'io taorian'ny dinika ny ran'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra ary ny fanjifana tamin'ny mpamokatra, ny mpanafatra entana, ny mpamongady ary ny mpanjara. Nivoaka ny faritry ny université indray ireo mpianatra sasany avy amin'ny fakulten'ny teny amantsoratra sy ny fakulten'ny siansa ary ny fakulten'ny mpitsabo eny amin'ny université n'Ambohitsaina. Manodidina ny fitakiana ny vatsim-pianarana izay lazain'izy ireo fa tsy mbola voaloara-dalàna no antony fitokonana. Tahaka ny mahazatra azy dia nametraka sakana teo afovoan'ny arabe izy ireo saingy niverina niditra tany amin'ny faritry ny université rehefa tonga nandrava ny hetsika an-dalambe ny mpitandro ny filaminana. Nisy anefa ny tora-bato nataon'izy ireo taorian'izay. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny mpianatra dia maromaro izy ireo no tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry ny mpahazo vatsim-pianarana ka anisan'ny takian'izy ireo ny jerena izany lisitra izany. Eo ihany koa ny ahihany amin'ny tsy hahatongavan'ny vola anaty kontinkory rehefa tonga ny fotoana andraisana azy amin'ny alalan'ny poketra. Anisan'ny fitakiana ataon'izy ireo moa ny hamerenana ny fandoavam-bola eny anivon'ny université fa tsy amin'ny karatry ny banky intsony. Nangataka ihany koa ireo mpianatra ny mba hitazomana ny daty efa napetraka fa tsy hanovaovana izany. Mila mandray fepetra haingana sy matotra ao anatin'ny 3 taona mba ahafahana manarina ny fiovaovan'ny toetrandro araka ny tatitry ny fivondrona ny manam-pahaizana iraisam-pirenena misahana ny fivoarana ny toetrandro na ny GIEC. Nivorona nandritra ny 2 herinandro ny mpikambanao amin'ny GIEC ary namoaka tatitra mikasika izany ho malalatsinainy. Araka izany dia somary mihasarotra ny toe-java-misy na dia aza niezaka natao mba tsy hampiakatra mihoatra ny 1.5 degré ny maripana izay notombanana hotratrarina hatramin'ny 32 arivo. Raha mitaha amin'ny ezaka ankehitriny hoy ny GIEC dia mety hiakatra hatrany amin'ny 2.3 degré ny maripana any amin'ny taona 100 arivo ary teraka fahavoazana mahery vaika ho an'ny zanak'olombelona izany. Mba hamerina ny fiakaran'ny maripana tsy hihoatra ny 1.5 degré dia mila ianarak'izay azo atao ny fampiasana angovo-trandrana avy any an-kibon'ny tany hatramin'ny taona 50 arivo, izany hoe ahena hatramin'ny 80 hatramin'ny 70 isanjato ny fampiasana solika sy entona ary mila ampitomboana ny famokarana herinaratra maneran-tany avy amin'ny angovo madio sy azo avoazana.